Saorantsika mandrakariva trany pasteur docteur Barson izay aumônier amin'ny hôpitaly aty Amerika nanao an'iny fifampizarana mitohy tamintsika iny be dia be ny zavatra nianarantsika tao anatin'izay. Raha tsy naharaka anao dia efa fizarana farany ny ataontsika androany hienotsika ireo hafatra sy fampaherezana izay atolotry pastora ho antsika. Tiako zany ny anatrantitra ny hoe ilay le maha olona antsika resaka tary am-boalohany hoe ny olona anankiray zany hoe za ty zany dia sady miaina eo anatrehan'Andriamanitra no miaina ihany koa eo anatrehan'ny zavaboary izay noharian'Andriamanitra. Dia amin'izay zavatra zay zany ao anatin'izay karazana hoe cadrage zay angamba cadre dia zava-dehibe ny finoana an'Andriamanitra zany. Dia zava-dehibe ao anatin'izay finoana zay ilay finoana sy fampikena fa avy amin'Andriamanitra ny famonjena zato isan-jato. Io dia mitondra fifaliana. Rehefa tena tafiditra lalina ao anatinao io, tsapanao lalina ao anatinao io, mitondra fifaliana. Io no nanafaka ny Lotera. Ny fahatsapany an'izay tsapany lalina tany anatin'ny tany fa ny famonjena azy dia zato isan-jato avy amin'Andriamanitra dia nanokatra zavatra lehibe dia be ho an'ny Lotera zay. Lasa sahy niteny teo anatrehan'ny Papa zay nanana fahefana be dia be tamin'izany fotoana zany. Afaka nanoratra boky be dia be. Ke nisoratra nosoratany raha mandinika ianao hoe olona tena hoe inona nanosika azy nahafahana nanoratra zavatra be dia be. Tamin'izany fotoana zany tanana no niasa. Mbola tsy machine écrire na ordinateur no niasa tamin'izany fa tena le plume le mbola atsoboka ao anatina ranomainty dia soratana dia tsy mahazo mandiso firy ianao satria mila vidiana lafo ihany koa le zavatra noratana anazy. Fa nahavita soratra be dia be Lotera noho io, noho ny hoe tsapany lalina tany anatin'ny tany fa ny famonjena azy dia avy amin'Andriamanitra. Ary io no ataony hoe finoana manko. Ho an'ny Lotera zany dia io no antsoina ny finoana dia fampikena an'Andriamanitra. Amin'ny maha-Andriamanitra azy hoe Andriamanitra izy, izaho kosa olombelona ary mpanota. Fa Andriamanitra izy no manao ny zavatra rehetra ho azy. Zava-dehibe io. Dia ao anatin'izay cadre zay ihany dia zava-dehibe ihany koa ny tenanao. Zava-dehibe ihany koa ny tenanao zany. Dia io ilay hoe zava-dehibe ny vatana, ny saina, ny fanahy, ny fihetseham-po. Zava-dehibe ireo ny fahasalaman'ny vatana, fahasalaman'ny saina, fahasalaman'ny fihetseham-po ary ny fihasalaman'ny fanahy. Azo atao ambanin-javatra zany ireo rehetrarehetra ireo. Ny fahasalaman'ireo rehetrarehetra ireo anefa, ny fahasalaman'ny vatana, ny saina, ny fanahy ary ny fihetseham-po dia misy ifandraisana amin'ny zava-misy iainanao ao an-tokantrano. Raha ohatra amin'ny fahazazanao dia ao an-tokantrano ray aman-dreny, fa amin'ny fahalehibiazanao zao dia ao an-tokantranonao. Eo amin'ny fifandraisanao amin'ny vadinao zany sy ny zanakao. Misy fiantraikana amin'ny fahasalaman'ny vatanao sy ny sainao sy ny fihetseham-ponao ny fanahinao zany. Ny zava-misy eo amin'ny fiarahamonina, ny kolontsaina misy eo amin'ny fiarahamonina dia misy fiantraikana amin'ireo fahasalamana amin'ny lafiny tany saiko ireo. Ny zava-misy eo amin'ny firenena, ny fahantrana lalina ao Madagasikara dia misy fiantraikana amin'ireo. Misy fiantraikana amin'ny fahasalaman'ny vatana ny fahantrana, misy fiantraikana amin'ny fahasalaman'ny saina ny fahantrana, misy fiantraikana amin'ny fahasalaman'ny fihetseham-po ny fahantrana, misy fiantraikana amin'ny fahasalamana ara-panahy ny fahantrana. Zay zavatra zay dia mila mandiny tena sy tonga saina amin'izay hoe ino mila karakarainao ny fahasalaman'ireo rehetrarehetra ireo zany dia ao anatin'ny zava-misy eo Madagasikara aza. Ny zava-misy eo amin'ny fiangonana dia misy fiantraikany amin'ireo. Dia ny fahatelo amin'izay dia ilay asa tsara tao amin'ny hafa. Satria ilay asa tsara tao amin'ny tena zany no resako teo, dia avy eo ilay asa tsara tao amin'ny hafa, tsy ny olona ihany fa ao koa izaho ny tontolo iainana, ny zavaboary, ny biby sy ny rano sy ny ranomasina sy izay rehetra eo aminy, izay rehetra noharian'Andriamanitra dia adidintsika maha-olombelona antsika ny mikarakara sy miahy an'ireo zavatra rehetrarehetra ireo. Zany hoe azo anaovana pastoral care daholo zany ireo. Counseling care angamba no azo atao amin'ny zavaboary. Fa ny counseling ho an'ny olona ihany. Dia afaka manao pastoral care sy biby ety counseling. ivelany toa tena ifandraisan'ny olona mihitsy. Ifandraisan'ny olona mihitsy. Ka izay mahatonga somary nisalasala kely hoe mety ho azo atao ihany. Satria misy misaina ihany koa ireo biby ireo, fa isika no mieritreritra hoe tsy misaina izy ireo fa rehefa dinihina lalina
misy saina lalina ihany koa nomen'Andriamanitra azy ireo fa isika no manao tsinotsinona azy ireo indraindray. Ya, io manko tsy Isany izay eritreretinao. malagasy ny omby tena darodaroana foana fa tsisy kera mihitsy ho an'ny biby sy ny zavaboary. Ya, tsisy fa dia hoe isika no mpanjaka ny zavaboary hono dia nefa izay mampanjaka izay dia natao hikarakara sy handraikitra an'ireo zavatra ireo zany. Ka finoana dia asa tsara amin'ny tena ary asa tsara amin'ny hafa. Ireo zany zava-dehibe eo amin'ny fiainana kristianina. Ekena tsara ilay voalazan'ny Lotera hoe finoana irery ihany ho an'ny famonjena iny. Fa ilay finoana irery ihany koa dia miasa amin'ny alalan'ny asa tsara atao amin'ny tena sy asa tsara atao amin'ny hafa. Dia izay lafin'izay no ampirisihako ny vehivavy zany mba tsy hijanona ho finoana maty araka ny voalazan'ny Jakoba ilay finoana, fa finoana miasa amin'ny fitiavana araka ny voalazan'ny Paoly ao amin'ny Galatiana 5:5 hoe ny finoana dia miasa amin'ny fitiavana. Dia io koa moa mafisiny eo amin'ny Efesianina 2:2-5 ny ilazany hoe fa fahasoavana no hamonjena anareo, tsy avy aminareo zany fa avy amin'Andriamanitra. Dia ary amin'ny 5 nefa izy hoe satria isika no arian'Andriamanitra hanao asa tsara. Tsy azo sarana mihitsy zany ilay finoana sy ny fanaovana asa tsara, hoe ny fahasoavana sy ny fanaovana asa tsara dia tsy azo ialana ireo. Ary ireo moa no antsoin'ny Loteranina amin'ny terme teolojika hoe misy zany ilay hoe coram deo eo anatrehan'Andriamanitra, dia misy ny hoe coram ipso eo amin'ny tena ilay asa tsara, dia misy amin'izay ny coram hominibus atao amin'ny hafa. Teolojia Loterana zany ilay noresahako teo fa tsy hoe zavatra foroniko fotsiny amin'izao ary miorina amin'ny soratra masina. Dia izay no mahatonga ahy sahy mampirisika ny vehivavy eo amin'ny tontolo malagasy amin'izay lafiny izay. Dia iaraha malala nefa ny zava-misy eo anatrehan'ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny any Madagasikara, aleo ataoko eo ny zava-misy eo amin'ny firenena amin'ny ankapobeny, hoe firenena mahantra Madagasikara, io tsy azontsika lavina aloha. Firenena mahantra Madagasikara. Mahafinaritra Madagasikara, feno zavatra mahafinaritra ao Madagasikara, ao ny tontolo ao Madagasikara, ao ny hazo, ny rano, tena tsara be, feno beauté Madagasikara, fa feno fahantrana ihany koa. Dia ny tontolo misy eo amin'ny fiarahamonina, ny kolontsaina maro samihafa eo amin'ny foko maro samihafa ao Madagasikara dia miteraka zavatra ho an'ny vehivavy. Satria ilay fahantrana manko ny victime voalohany eo amin'ilay fahantrana dia ny vehivavy. Satria ny vehivavy no akaiky kokoa amin'ny fikarakarana ny vady aman-janaka, ny ankizy sy ny ohatran'izay, dia misy fiantraikany mafy kokoa any amin'ny vehivavy, amin'ilay vatana saina fanahy sy fihetseham-po resahana teo ilay fahantrana. Dia eo amin'ny fiarahamonina koa, ny toerana ametrahan'ny fiarahamonina ny vehivavy dia misy fiantraikana amin'izay zavatra izay. Dia na ao amin'ny fiangonana dia mbola misy an'izay ihany. Tiako ihany manindra an'izay hoe ny fiangonana dia napetrak'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao ary manana mission manokana ny fiangonana hitory ny filazantsara, hizara ny sakramenta, nefa dia hiahy ihany koa ny maha-olombelona manontolo feno ny olona anankiray. Averiko mihitsy izay farany io hoe hiahy manontolo, hiahy ny maha-olombelona feno manontolo ny olona anankiray ihany koa ny fiangonana. Sady mizara ten'Andriamanitra no mizara ny sakramenta ihany koa izy ao anatin'izay. Kanefa dia toerana mandratra olona ihany koa ny fiangonana. Satria tsika manko lasa hoe le afatra tiako ampitaina eto zany dia hoe ilay fiheverana fa ny fiangonana dia toerana tonga lafatra, tsy tonga lafatra ny fiangonana. Misy fahatsarana ao fa dia misy ratra ateraky ny fiangonana ihany koa, indrindra eo amin'ny rafitra. Ny rafitra dia mandratra olona be dia be eo anivon'ny fiangonana. Dia zay mila dinihina zany zay zavatra zay. Dia ny hoe misy an'izany eo amin'ny fiangonana. Dia ny any amin'ny toeram-pianarana sy ny toerana maro samihafa moa tsy resahana intsony, voageja ny vehivavy ao anatin'izay zavatra zay. Tsy apetraka eo amin'ilay toerana nametrahan'Andriamanitra azy. Olona misaina, olona manana fihetseham-po, olona manana fanahy, ary olona manana talenta maro samihafa azo trandrahana tsara ary afaka mahavita zavatra be dia be.
afaka mitondra roplanina, afaka mitondra tomobila, afaka mamorona ordinateur, afaka mamorona sambon-danitra, afaka mamorona sambo, afaka manao an'io zavatra rehetrarehetra azon'ny olombelona eritreretina ho foron'ny ny vehivavy. Ary de lazaiko hoe mbola tsy io angeno zavatra ho foron'ny olombelona, mbola tsy io zavatra hitantsika am'izao hoe tsika zao mieritreritra hoe ny fisian'ny inona moa no ilazana azy intelligence artificielle, ny robot amin'ny alalan'ny intelligence artificielle de hoe efa teo Andriamanitra ny olo, mbola tsy izy io, mbola tsy izy io, mbola hisy mihoatra an'io. Kanefa de lehibe ny lavitra noho izy zany Andriamanitra, lehibe lavitra noho izany Andriamanitra. Dia ny vehivavy koa zany nomen'Andriamanitra n'izany kapasite afaka mamorona ny zavatra sy manao zavatra ngeza eto amin'ity zao tontolo zao ity. Fa ny fiarahamonina io mamoritra azy tsy hivelatra io dia mivelara re. Mivelara ry vonikazon'Andriamanitra. Mba ho henon'izao tontolo zao sy ho tsapan'izao tontolo zao ny hanitra mamerovero avy ao aminareo rehefa mivelatra ianareo. Ka mizara ilay hanitra izay naharian'Andriamanitra anareo hatramin'ny satria izay ny voninkazo. Natao manitra izy. Raha mikombonao izy tsy heno ilay manitra fa raha vao mivelatra izy dia mivoaka ilay fofona manitra ka izay mandalo rehetrarehetra dia mankafy an'izany zavatra zany dia zay zavatra zay zarao. Fa tsy atao amboletra koa nefa. Tsy atao amin'ny fomba ina moa zany hoe violent be ohatran'izany fa atao pahendrena fa ny fiovana, ny fivoarana mandeha tsikelikely io fa tsy de atao ao anatin'izay no mangataka fahendrena amin'Andriamanitra mba ahafahana miroso amin'izay tsikelikely. Tena zava-dehibe indrindra amin'ny tontolo malagasy izay lazaiko hoe patriarkaly ny hoe lehilahy pastora no mampita an'izay hafatra izay. Tsy nolazainao moa tany amin'ny fampahafantarana ny mombanao fa manambady amanjanaka vavy pastora, afaka mba mizara kelikely fotsiny amin'ilay hoe pastora inona zany ny ataon'ny pastora ho fampivelarana an'ireo vehivavy manodidina anao ireo na dia lehilahy aza anao manoloana ny zavatra rehetra izay nifampizarantsika teo. Raha mba misy mety hoe anoronao hevitra ny lehilahy koa hoe ohatran'izao ny tokony ataontsika lehilahy hanampiana an'izany fifampivelarana sy fampivoarana ny vehivavy fametrahana araka ny nanamboaran'Andriamanitra anazy izay. Satria anao mifampatsiahivana an'izay adinto koa izay tapan'izay fa dia manambady soamantsara, manambady tokana araka ny fiteny any Madagasikara, manambady tokana, mananjanaka anankefatra, ray ny lehilahy amin'ny zanako, ny telo dia vavy daholo. Izany hoe roalahy ihany zany zahay no lahy ato an-trano dia efatra ny vehivavy. Dia mety izay ihany koa angamba no manefy anahy lasa mirona kokoa makany amin'ny fampivelarana ny vehivavy angamba. Fa le zavatra resahako teo moa dia mianga avy amin'ny expérience. Mianga avy amin'ny expérience. Mijery an'ireo zanako vavy anankitelo ireo aho dia samy manana ny talentany ireo. Samy manana ny talenta izay nomen'Andriamanitra azy. Ary dia ny ezahako manokana ny nijery an'izay talentany zareo izay hatrany mbola fahakely dia efa narahako maso hoe inona zany ny talentan'ity anankiray ity izao ny azy. Misy zanako anankiray izao tia manao sary. Mbola tany mbola kely izy dia tia manao sary. Dia efa namporisihina amin'izay resaka fanaovana sary izay. Dia amin'izao izy raha io ianao anatin'ny Zoom io izao no ataony sary dia manakaikaiky an'io. Mba tsy lazako hoe vitany manao azy dia hoe aho hoe vitany manakaikaiky an'izao. Namporisihina zany izy hanao an'izay talenta izay. Dia amin'izao izy mieritreritra hoe io talentany resaka art io dia ho ampiasaina amin'ny resaka thérapie. Dia ny zavatra kendreny ianarana zany dia mba ho lasa thérapeute any aoriana any, manaraka ny diako kely zany izy fa ny azy mirona kokoa makany amin'ny séculaire resaka psychologie sy ny ohatran'izay. Izany hoe atambatra an'izany ireo izy ampivadiana ilay art sy ny fanaovana thérapie. Dia noho ny fikolokoloana izay no ananana an'io eritseritra hoe ho azony atao izay zavatra izay. Ohatra anankiray fotsiny izay fa tsy lazako ny hoe inona daholo ny talentan'ireo
ia. Fa ho anahy manokana zany dia izaho manokana dia tiako ny mijery ny talentany hafa. Dia anisan'izay zany na ny vadiko na ny zanako dia jereko daholo ny talentan zareo inona ny talenta manavana anazy ireo dia mamporisika azy ireo amizay aho. Tsy mi-imposer ilay eritreretiko tokony ataony. Izaho zany no manery azy ireo izao no tokony ataonao fa mamporisika hoe raha ny fahitako anao io dia mampiasa an'le varavarankelin'ny Johary teo. Hoe izao no hitako aminao. Asa mba hitanao amin'ny tenanao koa io. Dia ao anatin'izay no manao ny pastoral care. Hoe raha manaiky zany izy hoe hitako amin'ny tenako ihany koa io. Dia manao famporisihana zany aho ao anatin'izay zavatra zay hoe tsara ny kolokoloanao io, tsara raha io no trandrahinao. Ohatra hoe raha matoako zao dia manana talenta amin'ny fikarakarana sakafo. Dia hitako io dia asa tamin'ny oviana reny nahitako an'izany tamin'ny feron-taonan'ny fanambadianay no hitako io dia namporisiko amin'io izy. Dia manitatra dia amin'izao izy tena hitako mihitsy hoe hainy daholo manao an'io karazana sakafo rehetrarehetra io. Mbola matahotra hanao professionnel am'ilay izy fa rona makany ihany koa izy amin'izao hoe raha ny fahitako anahy ianao izay afaka manao business amin'ny resaka fikarakarana sakafo sy ny ohatran'izany dia asa. Izay dia mamporisika am'izay lafiny zay. Zay zany ny expérience personnelle avy aty amiko aty hoe mijery ianao dia miresaka manontany hoe hitanao ve io zavatra hitako aminao io dia rehefa teny an'zareo hoe hitako ihany koa io dia mifampiresaka hoe ahoana zany no ampitomboana an'io na azoko atao anampiananao mba hampivoaranao an'io talentanao io. Dia zareo koa manao an'izay aminahy. Ny nafahako nasahiko milaza teo hoe zany men'Andriamanitra talenta amin'ny fampianarana dia ny zanako no manao feedback amiko rehefa mitory-teny na mampianatra dia zareo no miteny hoe mazava tsara papa ny fanazavanao an'le hevitra ohatran'izao. Zareo no manome an'izay feedback zay. Dia hoe dia inona zany no hitanareo anatin'izay? Tena mety aminao le mampianatra ka. Dia hoe mampianatra zany anisan'ny talenta nomen'Andriamanitra anahy fa na ny zanako aza mahazo ny zavatra resahako. Mialatsiny indrindra tena fanontaniana farany ararotina ihany moa rehefa sendra misy vahiny lehilahy mandalo eto amin'ny pejy. Ianao zao ny vahiny lehilahy faharoa eto amin'ny pejy. Isan'ny matetika heno zany le hoe nareo vehivavy koa ne rehefa tohanana sy rehefa mahaleo tena lasa vao maika lasa atahoranay lehilahy haka ny toeranay, lasa holozanareo indray zay rehefa nareo no ampivoarina sy omena sehatra sy ny tariny. Inona indray zany no mba afatra atolotra ao an'ny lehilahy manana an'izay karazana hoe fieritreretana na tahotra zay ampivelatra kokoa ny vehivavy sy ny momba azy. Sahirana mamaly an'izay satria raha ny fijeriko manokana manko ny lehilahy efa natahotra hatramin'izay. Tsy hoe mivoatra ny vehivavy zay vao matahotra ny lehilahy fa ny antony mahatonga ny lehilahy manao mampiatra famoretana amin'ny vehivavy dia tahotra. Ny famoretana atao amin'ny vehivavy zany dia mianga avy amin'ny tahotra any amin'ny lehilahy. Satria rehefa dinihina tokoa nge dia mahay zavatra kokoa ny vehivavy. Mialatsiny amintsika lehilahy be dia be no tezitra amin'ity teniko ity fa mahay zavatra kokoa ny vehivavy noho ny lehilahy. Tsy zakan'ny lehilahy zany. Ny miaiky an'izany tahaka izao ataoko izao aza sarotra ny miaiky an'izany. Vokatry n'inona? Tahotra. Satria mahatsiaro hoe raha vao miaiky an'izay ianao dia lasa ambany. Dia ny hafatra ampitaiko amin'izay zavatra zay zany hoe fantaro ilay complexe d'infériorité any anaty. Fantaro ilay antsoiny anglisy hoe shame any anaty any. Ilay hoe raha vao zany hoe le fieverana hoe misy ambony sy ambany ny olombelona. Io manko avy amina complexe d'infériorité, avy amina ratra lalina any anaty any no mahatonga an'io. Fa tsisy ambony sy ambany ny olombelona. Na ny fotsy na ny mainty, na ny vehivavy na ny lehilahy, na ny ankizy na ny tanora, na ny antitra na ny olon-dehibe. Fampianarana nataoko tany Ankaramalaza zany. Tadidiko. Izay no mahatonga azy miverina tamiko ao an-tsaiko ao. Tsisy ambony sy ambany zany fa mitovy daholo ny olona. Eo anatrehan'Andriamanitra. Ary tokony izay koa ny fomba fijery hijerentsika ny olona. Raha vao ianao zany mametraka hoe karaha vao ataon'izao vehivavy dia lasa ambony, diso zany fisainana zany. Tsy fanamboniana ny vehivavy. Tsy fanamboniana azy fa fametrahana azy. Izay no mahatonga mamerimberina hoe fametrahana azy amin'ny toerana naharian'Andriamanitra azy. Dia tahaka an'izay koa ny lehilahy tsy hoe amboniana ny lehilahy fa tokony hipetraka amin'ny toerana naharian'Andriamanitra azy. Zay zavatra zay. Ka izay no mahatonga miteny hoe manahirana ny hamaly anazy satria hoe tsy hoe rehefa tonga amin'izay toerana izay ny vehivavy vao matahotra ny lehilahy. Mianga
Sarotra no iaingan'io famoretana isan-karazany io na ny fanomezan-tsiny hoe ny fitafianareo angeny mahatonga anay lehilahy ho lavo hoe sy ny sisa. Fahalavoanao dia fahalemena ao anatinao ao. Ya, maninona ny vato tsy lavo, ny vato ipetrahan'zareo vehivavy tsy lavo. Satria tsy manana an'ilay problema ny vato, fa ianao no manana an'ilay problema. Ny seza ipetrahan'ny vehivavy sy ny ohatran'izany, maninona reo tsy menimena. Asa moa mety menimena ihany fa tsy henontsika. Fa ny lehilahy olombelona no manana izay. Fa sarotra ny miaika an'izay. Sarotra ny miaika hoe izaho ange, izaho no misy problema. Sarotra ho an'ny olona ny aika. Dia izay zany tiako ampirisiana hoe ekeo ilay fahalemena any anaty any, ekeo ilay hoe izaho no olana. Izaho no olana, fa izay ny marina no hanafaka antsika lehilahy tsy ho andevo i Jesosy. Fa lasa ho andevozon'ilay complexe d'infériorité sy ny shame isika raha vao tsy miaika an'io dia mila ekena zay zavatra. Fa tena mifanohana tsara afaka mifanohana tsara ny lehilahy sy ny vehivavy ary. Asa moa tsy fantatro. Tsy matoa misy zay zavatra zay hoe raha ilaozanareo zahay mbola tsy misy zavatra tsy mikolla zany ao, misy zavatra tsy miconnecte ao, fa raha vao miconnecte tsara tsy mifandao zany. Tsy mifandao zany lehilahy sy ny vehivavy raha vao connecte tsara, satria zay nge no ilaintsika ny fifamenoana. Voaresaka matetika manko hoe rehefa miasa reo tsy matahotra isaraka, rehefa maleo tena reo reo no tena mpisaram-panambadiana, tsy mila lehilahy tsony amin'ny fiainany dia matahotra le lehilahy manoloana an'izay hoe zany manko fieritreretana hoe ny fiainana dia vola ihany. Tsy vola ihany ny fiainana, fa ny olombelona dia noharian'Andriamanitra hifandray amin'ny hafa. Amin'ny teny anglisy dia hoe we are created to be in community. We are created to be relational. Noharian'Andriamanitra ho relationnel ny olona. Izay zavatra zay zany zavatra lalina any anatin'ny olona any, zay faniriana ho connecte amin'ny hafa zay. Ka na ohatrinona vola anananao dia misy fahabangana foana ao anatinao raha vao tsisy olona iconnectevanao. Ary izay nge mahalasa mahaverivery saina ny mpanan-karena tsy mifandray amin'ny olony, satria banga zay zavatra zay. Dia izay nge mahatonga ny katrami mahita fifaliana, satria mifandray tsara izy, mianakavy dia mifaly ery. Tsy ny fananam-bola mihitsy no mampitsikitsiky sy mampitokakaka nefa ny fiarahana amin'ny hafa. Dia vokatrin'ilay toe-tsaina hoe izao ihany ny fiainana, vola ihany ny fiainana, karaha manam-bola izy dia non. Misy filanan'izay ihany koa ny vehivavy, misy filana connexion ny vehivavy, zay zany tika tongavana hoe manana filana connexion ny vehivavy. Ka tsy andao zany izy. Matoa izy nandao dia misy antony manokana. Nalefanao zany izy matoa izy mandao anao. Nalefanao izy zany fa tsy nitazominao. Mankasitraka indrindra pastora, mankasitraka anareo rehetrarehetra koa niaino sy nanaraka hatramin'ny faran'ny fizarana rehetra izay natao teto dia an'Andriamanitra irery ny voninahitra. An'Andriamanitra irery ny voninahitra. Misaotra indrindra Brina dia mankasitraka antsika rehetra marary soa ho tahian'Andriamanitra daholo dia engane mba hiaina ao anatin'ny finoana izay aseho amin'ny alalan'ny asa tsara isika mianakavy dia hiaina ny fiainana araka izay nametrahan'Andriamanitra antsika eto. Ty fiainana mandalo, mandalo ka dia raraoty ny fampisehan'Andriamanitra anao eto mba amoahanao ny talenta sy fanomezam-pahasoavana ary ny feonao izay avy amin'Andriamanitra, fa ilainy ianao hanatanteraka an'izay zavatra zay ho an'izao tontolo izao, ho an'ny fahatsarana eto amin'izao tontolo izao, ho an'ny fahatsarany tsirairay sy ny zava-misy eny ho anao koa azy. Dia samia tahian'Andriamanitra ho aminareo aneny fiadanana.